ao nisy tao le tiany sakafo mbola ao tsara eny le tsy boko loatra nareo dia atorina ataonareo zao andramako tsy avela atory mihitsy nareo aloha zao mbola mifantoka kely aloha raha riva vao matory rehefa eo anilan'ny madama any a ho an'izay manambady raha tsy vadinao dia aza matory koekry madama tsy mety eny manohy indray isika mbola miresaka amindray momba ny tontolony resaka momba ny lehilahy sy ny asamo isika mandritry nyity konferansa ity ka raha nyresaka isika momba n'ilay hoe ny tena hoe tokony tanjontsika na ny tokony eritreretintsika ao anatin'izany fanaovana ny asa izany ary raha nijery isika fa anisan'ilay hoe fitsoritsoritana n'izany asa izany ho an'ny kristiana dia ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia ny faharoa napetrakitsika olona ra-pamena ao anatin'izany ihany koa dia ny fitadiavana ny solony hafa zay ary iza moa ilay hafa iza moa ilay namana izay tokony ho tiavana araka n'ilay jerintsika ihany koa le tamin'ny nampianarin'ny jo tamintsika tamin'ny maraina iza moa ilay namana akaiky indrindra izay tena hoe tokony hoe ampiarantsika an'izany fitiavana ny namana izany raha tsy ny vady amanjanantsika raha tsy ny ankohonana zany ho an'ireo izay manambady ho an'ireo izay tsy manambady hoe ny ireo izay miaraka mipetraka aminao ao anatin'ny tokantrano izay misy anao dia ireny no tokony anehoana voalohany indrindra n'izany fitiavana izany koa nao izany zava-dehibe loatra no iresahantsika ihany koa momba ny ifandraisany angamba ny tenenako azy a ny asa sy ny fiainam-pianakaviana eo anatrehan'izany dia misy fandanjana foana izay tsy maintsy atao tsy haiko nareo raha tsapanareo zay fa ohatrany mihasarotra anatin'ity fiainana ity no sady mpiasa no vady a no dada no olom-pirenena no manompy eo anivon'ny fiangonana ohatrany samy mangataka fotoana daholo ireny zavatra rehetra ireny dia dikan'izany hoe raha te hanao an'izy rehetra dia na mahay mandanja na misy zavatra anankiray izay ataoko sorona eo anatrehan'ny sasany misy zavatra anankiray izay ataoko be a dia lasa tsy ataoko be ny sasany atzay misy zavatra sasany izay omeko lara-pamena dia lasa misy zavatra sasany zany lasa ty afara ka lasa mampisaintsaina be n'le hoe ahoana ary ny tokony eritreretana an'izany ahoana ny tokony ahafahantsika mieritreritra n'izany hoe fifandanjana ny fotoana hery ary fifantohana fotoana hery ary fifantohana izay omentsika ny asa ary fotoana hery sy fifantohana izay omentsika ny fiainam-pianakaviana ahoana ny ahafahantsika miaina n'izany amin'ny maha-lehilahy ahafahantsika mitarika ny ankohonantsika ao anatin'ireo sehatra anankiroa ireo raha nanatrika n'ilay konferansa voalohany ny amin'ity indrony lehilahy ity ianareo dia tadidinareo fa izany fianakaviana izany no tokony ivitoerana ianarana ny fotom-pampianarana ara-teolojika ny teolojia ny zanatsika dia tokony eo anivon'ny tokantrano no voaforona izany teolojia izany manampy ny any am-piangonana fa eo anivon'ny tokantrano no tena tokony ianarany an'izany ny fianakaviana ihany koa no tokony ianarana ny fahaiza-manao amin'ny lafim-piainana samihafa eny manampy ny any an-tsekoly fa ny tokantrano no tokony sehatra ianarana ny fahaiza-manao ny amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana moa izany fa ny fianakaviana ihany koa no ivitoerana ianarana ny toetra izay anananao manokana ao ny tokony ianaran'ilay zaza hoe iza marina moa izy iza marina moa no maizy azy azy ary rehefa tsapanareo fa efa manomboka le amin'izao moa efa metanora fa matetika le amin'le 10 taona 12 taona sy miakatra iny dia manomboka mametraka amin'izay zareo hoe ity amin'izay no maizy ary dada sineny a zao amin'izay no tena asehoko aminareo amin'izay le tena maizy azy anah dia eo anivon'ny tokantrano no tokony volavolaina izay zavatra izay fa ihany koa ny tokantrano no ivitoerana ianarana n'izany fifandraisana amin'ny hafa sy ny fifankatiavana izany ataoko mazava le resaka hoe izay ohatra hitany ao an-trano no andeha ho ataony indray ilay ohatra izay hitany ao an-trano no matetika ho ataony zanatsika indray
ilay toetra zay hitany ao amin'ny dada, ilay lara-pamena zay hita ao amin'ny dada, zay no andeha ho ampiaran'ilay ankizy matetika ny amin'ny fomba fijeriny zao tontolo zao. Ary ao anatin'izany fijeriny zao tontolo zao izany ny fijeriny asa mo izany. Kanefa ny zavatra hitan'ny ankizy ankehitriny eo anivona tokantrano anankiray dia zao hoe dada sy neny samy miazakazaka eraky ny zao Tananarivo izao na amin'ny toeran-kafa raha avy amin'ny toeran-kafa na ianareo, fa miazakazaka eraky ny tanàna mitady vola. Tsy ohatran'le ohatran'ny taloha taona vitsivitsy lasa hoe dada no mandeha miasa dia neny mbo mijanona ao an-trano, fa amin'izao satria efa mihamafy le fiainana dia dada sy neny samy tsy eo. Dada sy neny samy miasa any amin'izay iasany any, samy miazakazaka any dia manatitra ny ankizy araky n'izay mety dia apetraka ary dia miazakazaka makary dia zavatra dia rehefa tonga amin'ny hariva samy KO dia mandeha matory, fotoana ifampiresahana lasa tsisy tsony. Nasa mivitsy zao ny fianakaviana izay hoe miara-mipetraka an-databatra izany araka isakafo, satria samy miazakazaka. Raha ampina amin'izany tsy hoe fotsiny hoe le avy ety amin'ilay ray aman-dreny, fa avy ety amin'ilay ankizy ihany koa. Misy eo le hoe le devoir, le entomody izay takin'ilay mpampianatra, eo ihany koa ny fiainana manokana n'le zaza, indrindra rehefa le bebe iny izy, manana ny namany manokana izy, tsy maintsy atao mandeha tsara ihany koa ny Instagram sy ny Facebook, tsy maintsy izy mbo manana fotoana iarahana amin'ireny. Voasitona le fianakaviana dia lasa mivitsy le fotoana izay ahafahana hoe tena hoe miaraka amin'ny fianakaviana izany. Ao anivon'izany rehetrarehetra izany, ahoana ny ahafahanao amin'ny maray-pianakavianao ny tena hoe maneho ohatra fankatahaka ho an'ny ankohonanao, ary maneho ohatra fankatahaka ihany koa ho an'ny hafa amin'ny manodidina anao, na dia anisan'izany ihany koa ny mpiara-miasanao, ny amin'izany hoe fandanjana ny andraikitra samihafa izay anananao, ny andraikitra amin'ny mampiasa anao sy ny andraikitra amin'ny mavady na ray-pianakaviana anao ihany koa. Eo anatrehan'izay dia misy fijery anankitelo moa mazava ho azy. Misy an'ireo izay mieritreritra fa hoe ny asa no manandanja no fianakaviana. Aminy dia hoe ho an'ny olona anankiray io dia izy re naingana ataoko hoe koto ny anarana, fa sao dia misy koto ato dia manahirana be le izy, fa ataontsika hoe Matio are any Matio, misy Matio ve ato? Tsisy ok, i Matio ohatra dia ny hevitry ny Matio dia ny hoe ny andraiky ny voalohany dia ny amin'ny asa, ny anazy ny anjarany dia le mitondra vola miditra ao anatin'ny tokantrano. Izy dia ny ataony dia mamelona, manome sakafo, manome tafo ho an'ilay ipetrahan'ilay fianakaviana, manome akanjo mba hitafiany fianakaviana, ka zay no tena lara-pamena, zay no tena manandanja ho azy. Ka raha misy zany no tsy maintsy atao sorona, raha misy zany no hoe ny tokony hanampiasany amin'ny fotoanany dia ny amin'ilay resaka asa no tena tokony hampiasainy ny fotoanany. Dia raha sendra manam-potoana kely izy dia iny no omena le potipotiny kely ny amenan'ilay fianakaviana sisa ao anatin'izay. Izy ny fomba izay anatanterahany Matio ny asany amin'ny maray-pianakaviana azy dia amin'ny alalan'le izy le mamelona ny zanany, zay maray-pianakaviana azy. Ary ny fomba izay anatanterahany amin'ny mavady azy dia amin'ny alalan'ilay hoe ataony ampy foana ny vola anatin'ny poketra amin'ny madama, dia zay izy dia efa navita ny andraikiny. Ka noho izany zany resaka hoe fiarahana eo anivon'ny fianakaviana izany, zany resaka hoe fotoana manokana, zany resaka hoe fiarahana manao zavatra izany dia tsy dia manandanja loatra izany. Rehefa sendra misy fotsiny fotoana rehefa avy miala avy amin'ny asa, zay vao atao zay zavatra izay. Ary raha hoe ihany koa hoe raha sendra misy zavatra maika tampoka ny ampiasana dia adaboka aloha ny resaka fianakaviana fa maka ny ampiasana aloha. Misy mahatsapa-tena ohatran'ny Matio ve ao anatin'ny fomba fijerintsika ny asa? Miasa indray Marka indray dia ho azy dia mitovy lanja ny asa sy ny fianakaviana. Amin'izany le izy dia fatany fa hoe tsy afaka hoe raha misy adiny 20 anatin'ny andro iray dia tsy afaka mijanona mandritry ny adiny 20 miaraka amin'ny fianakaviako ahako.
fa tsy afaka ihany koa ako hoe adiny 20 ako any pesana koa noho izany izy manandrana foana zany hoe mitady fomba zay ahafahana mampifandanjany reo zay ahafahany tena hoe ohatrany hoe tsy ataony hoe lasa miady sy mifanohitra zany le fotoana zay laniny am'le ray na am'le ray fa ohatrany karazany hoe mifameno izany ka misy zany raha misy ny maromaro triraisana zay ahafahany hoe sady tena hoe miasa mafy no hoe miaraka amin'ny fianakaviany ihany dia izay no zavatra ataony manandrana foana izy zany mitady an'izay ahafahana mandanja an'izay zavatra anankiroa izay fa misy an'ny Matio misy an'ny Marka dia izy ary le fatelo John ataontsika hoe lioka le lioka indray dia miteny fa hoe ny fianakaviana manandanja noho ny asa fianakaviana no manandanja noho ny asa ho azy dia tsy hoe tsy ina moa izany miaina izy ka miasa fa tsy miasa izy mba hiainana le izy zany tsy le asa ny zava-dehibe fa ny asa dia fitaovana fotsiny ahafahany miaina ny asa zany dia afaka ampiandrasana fa ny lara-pamena aminy dia napetrany mazava hoe ny vadiny aloha ny zanany aloha ny zanany faharoa azafady ary ny asa ny fahatelo vadiny voalohany ny zanany faharoa dia ny asany fahatelo fa le ry zao ny mpitovy ankehitriny satria tsy mipetraka amin'izay zavatra izay farafaratsin'izay ny eritreretiny fa tsy haiko hoe mitovy amin'izy isika mitovy amin'izy kokoa isika izay manatrika eto tsy ataoko manangatanana nareo fa nareo mahafantatra eo anatrehan'ny tompo raha amin'izao fotoana izao eo anatrehan'ny tompo ny fijerinareo ny asa dia mitovy amin'ny any Matio ve sa mitovy amin'ny any Marka sa mitovy any any Lioka inona ny manandanja ny asa sa ny fianakaviana ny tena marina lazaina satria lazainareo amin'ny tompo le izy fa tsy anahako sa hoe manandrana mampilanjalanja anazy araka n'izay vita eo inona ny tena manandanja ho anareo fa fanontaniana izay tsy maintsy apetrakitsika tsara izay sa tsy izay fanontaniana izay mipetraka ho an'ny lehilahy rehetra io satria izay zavatra izay no andeha maritra ny fomba zay andaninao aninona hoy isika teo ny fotoananao ny herinao sy ny fifantohanao ny fotoananao ny herinao sy ny fifantohanao ka mila mieritreritra an'izao zavatra izao isika andao ary misy tenin'Andriamanitra anankiray izay tena hanampy antsika ny ao anatin'izay fandiniana an'izay resaka hoe fampiasantsika ny fotoanantsika izany indrindra fotoana hery sy fifantohana fa ao anatin'izany moa ny fotoana dia tsy aiza moa izany raha tsy eo amin'ny mpitoroteny toko fahatelo mpitoroteny toko fahatelo dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny 15 no vakiantsika amin'izany eo amin'izany mpitoroteny toko fahatelo izany sokafo ny baibolinareo any ampitoroteny toko fahatelo fa andeha andinika izany isika mpitoroteny toko fahatelo ny zavatra rehetra samy manana ny fotoana ny avy ary samy manana ny andro ny avy ny raharaha rehetra aty ambany lanitra ao ny andro aterahana ary ao ny andro afatesana ao ny andro ambolena ao ny andro anongotana nambolena ao ny andro amonona ary ao ny andro anasitranana ao ny andro andravana ary ao ny andro ananganana ao ny andro itomaninina ary ao ny andro imoezana ao ny andro isaonana ary ao ny andro andihizana ao ny andro anarim-bato ary ao ny andro anangonam-bato ao ny andro anoonana ary ao ny andro ifadiana tsy anoona ao ny andro itadiavana ary ao ny andro averezana ao ny andro itehirizana ao ny andro anariana ao ny andro andrarana ary ao ny andro anjairana ao ny andro anginana ary ao ny andro itenenana ao ny andro itiavana ary ao ny andro ankahalana ao ny andro iadiana ary ao ny andro iavanana inona no soa azony miasa amin'izay sasarana zay le fanontaniana apetrakitsika eto sa tsy zay efa hitako ny asa mampahory izay nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona isasarana ny zavatra rehetra samy nataony homendrika amin'ny fotoanany avy ary mandrakizay dia efa nataony tao am-pony kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany
fantatro fa tsy misy tsara ny amin'ny olombelona fa tsy mifaly sy ny manao tsara raha mbola velona koa izy. Ary koa raha mihinana sy misotro ary finaritra amin'ny fisasarany rehetra ny olombelona dia fanomezan'Andriamanitra izany. Fantatro fa izay rehetra ataon'Andriamanitra dia aritra mandrakizay, tsy azo ampiana ary tsy azo analana izany, ka dia ataon'Andriamanitra matahotra eo imasony ny olona. Izay atao izao dia efa natao fahiny, ary izay mbola ho avy dia efa nisy fahiny ihany koa, ary mbola tadiavin'Andriamanitra indray izay efa lasa. Ny bokyny mpitoroteny dia toroteny. Dia matoroteny izany dia zany toroteny izany raha hoe olona mahay mitoroteny tsara dia ny ataony dia misy fanontaniana izay apetrany am-boalohany an'izany toroteny izany, ary zany ny ataon'ilay mpanoratra n'ilay boky eto any amin'ny mpitoroteny toko voalohany 9:4-7. Misy fanontaniana izay apetrany izay andeha avy eo ho valiny ho velariny ny valin'izany fanontaniana izany. Zao ny fanontaniana any amin'ny mpitoroteny toko voalohany 9:4-7. Zavapoana dia zavapoana io ny mpitoroteny, zavapoana dia zavapoana, eny zavapoana ny zavatra rehetra. Dia inona le fanontaniana? Inona ny soa azon'ny olona amin'ny fisasarany rehetra izay isasarany aty ambany masoandro? Inona ny antony zao asa rehetra ataontsika zao? Inona ny antony zay andehanan'ny olona anankiray mianatra mandritry ny ampahan'ny fotoanany? Vita ny fianarany dia mitady asa, vita ny fitadiavana asa dia mahita asa, vita ny mahita asa dia mahita vady, vita ny mahita vady dia miainaina eo dia lasa misy zaza, dia le zaza indray alefa manao an'iny zavatra iny, mandeha mianatra dia mandeha miasa, dia avy eo tonga tapitra ny fotoana dia mandeha misotro ronono, vita misotro ronono dia maty. Dia inona zao ny dikan'izay? Zay le fanontaniana mipetraka eto. Zavapoana no teneniny aty am-boalohany aty. Kanefa ny rehefa mamarana n'le boky izy dia zavatra hafa ny teneniny. Andao indray tsika ny mpitoroteny toko 12, 7:7 sy 8:4. Raha izay le fanontaniana izay napetrany tany am-boalohany momba ny fiainana, raha nanontany teny izy ohatra ny zavapoana izany fiainana izany raha dinihana hatr'izay, dia inandray ny teneniny any amin'ny faran'le boky. Rehefa mamarana an'ilay boky ilay mpitoroteny, mamarana ny toroteniny ilay mpitoroteny, inona no tiany hoe ho entin'ilay niaino an'ilay toroteny mody, dia ahoana ozy eo amin'ny 7:7? Ary rehefa re izany rehetra izany dia izao ny farany teny. Inona ho ny farany teny? Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ao amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Inona ary natonga azy? Inona natonga an'ilay olona izay angambany hoe nanakarena indrindra, na nanafahendrena indrindra, nanana ny toerana ambony indrindra tamin'ny vanim-potoana ny ainany, ahoana natongavany amin'izany farany teny izany? Inona ny tranga teny mivoamivoany tany natonga anazy nanana an'izay fijery izay? Anisan'ny manampy antsika io toko 7 io mba amalintsika an'izay fanontaniana izay, satria hitantsika eto ny amin'ity toko 7 ity fa dia miresaka momba ny fiandrianan'Andriamanitra i Solomona izay mpanoratra eto. Lasa takatry ny Solomona zany fiandrianan'Andriamanitra izany ny amin'ny fiainan'ny olombelona, ary zay nanova ny fijeriny. Ka voalohany dia hitantsika eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 9:1 tapany voalohany, anome antsika izy endrika roa ny zany fiandrianan'Andriamanitra izany. Endrika roa ny fiandrianan'Andriamanitra, ary avy eo ho hitantsika ihany koa fa anome izy ny fiantraikany telo an'izany fiandrianan'Andriamanitra izany eo amin'ny 9:1 ka hatramin'ny 9:5. Fa hitantsika voalohany indrindra leto hoe fa i Solomona dia lasa natakatra fa misy endrika roa manandanja ny amin'izany fiandrianan'Andriamanitra izany. Ny amin'ny hoe Andriamanitra dia tsy refesy mandidy ny amin'izay zavatra rehetra izay ataony. Ny endrika voalohany ny amin'izany dia hoe Andriamanitra no mametraka ny fotoana hitrangany zavatra rehetra. Apetrany mazava izay eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 9:9. Izany hoe izay zavatra rehetra izay mitranga ambany masoandro dia mitranga araka ny sitrapon'ilay namorona ny masoandro.
ny zavatra rehetra ety ambany masoandro dia ny fiainany olombelona rehetra dia eo ambany fitatana ny ilaina morona ny masoandro sy miaina ao amboniny masoandro. Ny lafim-piainantsika rehetra dia tsy eo am-pelatanan'ny olombelona fa eo am-pelatanan'Andriamanitra. Tsy hoe ny mitranga fotsiny fa ny fotoana hitrangana izay mitranga. Tsy hoe fotsiny zany hoe izay ho ataony olombelona fa na dia ny fotoana anaovany an'izay ataony dia eo am-pelatanan'iza, eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ny fizoran'ny fiainantsika iray manontolo zany dia eo am-pelatanan'Andriamanitra. Zany mahatonga an'ilay Andriamanitra hoe Andriamanitra lehibe. Raha tsy Andriamanitra no mifeny zavatra rehetra, inona moa ny tompontsika azy? Fa satria izy mifeny zavatra rehetra, zany mahatonga antsika miankohaka eo anatrehany. Fa tena izy tokoa ny tompon'ny zavatra rehetra. Ka noho izany eto eo amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo izy dia manome antsika sariteny 20. Ary soa aminareo fa tsy andeha andalovako tsirairay izy ireo, fa ariva eto ny andro. Raha izay no andeha ho ataoko. Fa ny antony izay anametrahany an'izay, ny antony izay anaovany an'ireo sariteny 20 ireo izay hitantsika hoe ohatrany misy zavatra hoe mifanohitra izany, dia ny mba anehoana fa hoe ireo zavatra mifanohitra anankiroa ireo, misy lafy tsara ny 400 dia misy lafy ratsy ny 400, dia apetran'ireo izy ireo mba hitenenana hoe ireo zavatra samihafa izay mitranga eo amin'ny fiainan'olona. Ary raha jerena amin'ny antsipriany le izy dia miresaka momba ny tranga lehibe eo amin'ny fiainana, tahaka ny fahaterahana sy ny fahafatesana. Miresaka momba ny asa sy ny zavatra atao, ireo zavatra 20 ireo. Misy resaka fihetsepo koa ao, karazana fihetsepo samihafa, ary misy resaka fifandraisana amin'ny hafa ihany koa ao anatin'izay zavatra izay. Fa ny antony izay hitenenana an'ilay izy, le fomba hitenenana anazy dia hitenenana hoe ireo zavatra anankiroa toa mifanohitra na hoe toa mifanalavitra ireo sy izay rehetra eo ampovoaniny dia samy eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ny fahaterahantsika sy ny fahafatesantsika sy izay rehetra eo ampovoany, ny fifaliantsika sy ny fahatezerantsika sy izay fihetsepo rehetrarehetra eo ampovoaniny, ny asantsika mandrava, ny asantsika manangana sy izay rehetra eo ampovoaniny dia samy eo am-pelatanan'Andriamanitra. Zay le tiana tenenina, fa tsy hoe miteny izy hoe misy fotoana hamonoana dia hoy izy ianao hay misy fotoana hamonoana andeha ary azy ao fa mety zao le fotoana. Tsy zay le tiana hatongavana, fa le tenenana hoe izay karazan-javatra atao rehetra, izay tranga rehetra, izay asa rehetra, izay fihetsepo rehetra, izay fomba hifandraisantsika amin'ny olona rehetra dia samy eo ambanin'ny fiandrianan'Andriamanitra avokoa. Zay no antony izay hoe anaovan'ilay mpanoratra eto, ilay mpitoroteny an'ilay zavatra teneny eto an'ireo sariteny 20 ireo. Any amin'ny Joba 4:7 andiny 5 dia miteny ny ten'Andriamanitra fa hoe raha voafetra ny androny ary voatendrinao ny isan'ny volana iainany ary asianao fefy tsy azony ioarana. Tsy misy amintsika afaka mandeha mihoatra an'ireo fefy na ireo arofanina izay fanapetraka Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Ao anatin'izay hoe fiandrianan'Andriamanitra izany no iainantsika ny fiainantsika sy angalantsika ny safidy izay ataontsika. Eo anatrehan'izay famarinana izay, inona ny tokony tonga ao an-tsaintsika? Misy zany, misy fieritreretana izay tokony tonga ao anatintsika eo anatrehan'izay mahandriamanitra n'Andriamanitra izay, izay fiandrianan'Andriamanitra izay. Voalohany dia ny fanajana azy, sady zay fanajana an'ireo fefy na arofanina izay napetrany teo amin'ny fiainanao. Nataony ianao hiasa ao anatin'ireny arofanina ireny, fa tsy ny hitady lava ny hoatra ny ireny. Mbola ho resahantsika izay, fa zay ny trangan'ny olombelona ka nahalavon'ny olombelona tany am-boalohany. Izany rafitra izay napetrak'Andriamanitra izay dia ho fiarovana ho antsika, ary ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra no tena hananantsika an'izany fiarovana izany.
eo ihany koa isika tokony hanana fihetsepo ny atoky an'Andriamanitra, satria ilay Andriamanitra endry feno fahendrena sy feno fitiavana no nametraka an'ireny. Ka raha nametraka an'ireny fefy reny izy, araka ny teneniko hoe arifana, dia tsy hoe izy te ametra ny fahafahanao, fa satria izy te hitsinjo anao, te hitsinjo anao. Ary ihany koa ny fatokisana fa ny fananana azafady, ny fananana finoana fa ny zavatra rehetra dia tena miara-miasa tokoa aso. Manana tanjon'Andriamanitra amin'izay zavatra rehetra ataony, manomboka amin'ilay minitra izay niterahantsika mandra-pahafatesantsika. Tsy misy zavatra kisendrasendra mitranga mandritry ny vanim-potoana izay iainantsika moa izany. Ka ahoana ary no tokony ho fijery ny asako sy ny fianakaviako eo anatrehan'ny fahafantarako an'izay fiandrianan'Andriamanitra izay, eo anatrehan'ny fahafantarako fa ilay Andriamanitra tompon'ny fotoana tokoa no tompon'ny zavatra rehetra. Tsy hoe fotsiny amin'izay zavatra mitranga, fa le fotoana izay trangany zavatra rehetra. Voalohany indrindra dia tokony atokisako fa ny asako dia nomeny tompo aho ho voninainy ary ho amin'izay mahasoa mandrakizay. Ilay asa izay omeny anahy ankehitriny, ny asa izay hoe afahako hidirana ohatra, dia raha izay no ananako ankehitriny amin'izao fotoana izao, dia io no sehatra izay nomen'Andriamanitra hanomezako voninahitra azy sy hitomboko amin'izay mahasoa anahy indrindra mandrakizay. Fa atokisako ihany koa fa ny fianakaviako ihany koa dia nomeny tompo aho ho voninainy ary ho amin'izay mahasoa indrindra. Tsy ny asako ihany, fa na ilay fianakaviana izay nomeny ahy manokana dia nomeny ahy izy ihany, izany satria tiany ahako hitombo ao anatin'izany hoe fatahorana azy, ary hitombo ihany koa ao anatin'izany hoe fanomezam-boninahitra azy izany. Ary tiany ahako fitaovana eo am-pelatanany mba hitady an'izay mahasoa indrindra ako mandrakizay. Dia mazava ho azy izany dia ny fitovizana amin'ny Kristy. Koa noho izany no fahafantarako ny fiandrianan'Andriamanitra, raha zanak'Andriamanitra ahako ary matoky an'ilay toetra an'ilay Andriamanitra, tsy voatery ho voafeko daholo ny zavatra rehetra mitrainga eo amin'ny fiainako, sady izay. Ary io dia atahorantsika lehilahy io. Tsika lehilahy dia tiantsika ho voafehy daholo izao antsipriam-piainana rehetrarehetra izao, sady izay. Tiantsika hoe isika ny tompon'ny lakile hoe isika no mahafantatra hoe ohatran'izao dia efa apetrako izao dia na ny momba ny fiainany zafiafiko aza efa misy lamina mipetraka ao. Ka tena hanao tahiry dia hanao tahiry ny tahiry ahako dia hanao kely an'ity ahako dia hanao kely an'ity ahako mba hahafahako hoe tena hoe azoko antoka ka hatrany amin'ilay zafikelyko ka mbola milamina ny an'zareo. Nefa ny adinontsika fa tsy eo am-pelatanantsika, tsy voatery ho voafentsika ny zavatra rehetra. Misy ny zavatra mitranga rehetantsika izany ao anatin'ireo lisitry n'ireo zavatra 720 ireo. Misy ny zavatra mitranga sasany izay tena tsy eo am-pelatananao, izay tsy voafehanao, ary anisan'izany ny fotoana izay hafatesanao. Tsy fantatrao roviana na ny andro na ny ora, anisan'izany koa fotoana izay verenan'ny tompo. Tsy mahafantatra an'izany isika, fa tena hoe manafiadanam-po isika no ny fahafantarana fa tsy voatery ho fantatro, tsy voatery ho voafeko daholo ny zavatra rehetra, fa voafen'ilay Andriamanitra izay tiana. Voafen'ilay Andriamanitra izay tiana ny zavatra rehetra momba ny fiainako. Ary Andriamanitra no miay ahy sy ny fianakaviako amin'ny fotoanany ary araka ny sitrapony manokana. Afaka miankina aminy ahako. Tsy voatery asa ohatran'ny adala ka hamono tena ny ampiasana. Satria fantatro fa Andriamanitra dia efa niteny fa hanome anahy an'izay ampy ahy amin'ny fotoanany ary araka ny sitrapony. Matoky ahako fa raha mitady ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia izy no hanome ny ambiny. Izy no manome ny ambiny. Ka afaka matoky ahako fa ho tanteraka ny fikasany ho tamina metrahany ahy eto amin'ity fianakaviana ity ary nomezany ahy an'ity asa manokana ity. Tsy diso Andriamanitra. Tsy diso Andriamanitra ka nanome anao asa izay tena tsy ahafahanao mihitsy ny maka fotoana miaraka amin'ny fianakavianao. Tsy diso Andriamanitra nanome anao fianakaviana
zay tsy hahafahanao miasa mihitsiny satria mitaraina foana madama isaky mivoaka ny trano ianao hoaiza ndray andeha hiasa ako ka ngainao tsy efa niasa omaly ye mbola mila miasa androany ka tena hiasa marina ve ianao tena andeha hiasa ka manahirana ihany indraindray le izy ho an'izay manambady ho an'izay tsy manambady moa dia miomana fotsiny ho an'izay andro zay mbola ho avy zany zay aminareo fa hita amintsika amin'izany fa tena ohatrany hoe manamaivana antsika le fieritreretana an'le fiandranan'Andriamanitra sa tsy zay tsy voatery zany hoe eo ampelantanako daholo ny zavatra rehetra satria tena tsy eo ampelantanako ny zavatra rehetra fa eo ampelantanan'Andriamanitra tsy midika zany fa tsy asa mafy ary asa tsara aho fa miasa mafy sy asa tsara ako ao anatin'le fotoana zay natokan'Andriamanitra anaovako izany fa tsy hihoatra an'ireo fefy na le vanim-potoana zay napetrak'Andriamanitra anaovako izany ahako satria matoky an'Andriamanitra ahako ny amin'ny ambiny ary satria fantatro fa manana andraikitra ihany koa ako akoatran'ilay hoe miasa moa izany ka hoy isika teo hoe misy endrika roa ny fiandrianan'Andriamanitra eo amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo dia hoe Andriamanitra no mametraka ny fotoana hitrangan'ny zavatra rehetra fa faharoa ihany koa dia hoe Andriamanitra no mametraka ny antony hitrangan'ny zavatra rehetra ahoana ny teneniny eo amin'ny andininy fasivy efa nivakiantsika teo izay ohatrany mamerina n'le fanontaniana ny amin'ny toriteny toko voalohany andiny fahatelo dia le hoe inona ny soa azony miasa amin'izay isasarana le fanontaniana tany am-boalohany inona ny soa azony olona amin'ny fisasarany rehetra izay isasarana ety ambany masoandro inona ny antony ifoazako isamaraina inona ny antony andehanako miasa inona ny antony izay hoe atonga anako hoe hiasa mafy ohatran'inona fa na miasa ako na kamo ako na velomy bevavy ako na za mamelona vehivavy samy lany kankana ihany ny afarany samy ho alevina dia ho lany kankana ihany ny afarany raha mahay ny asako na tsy mahay ny asako mangalatra ako na mijoro amin'ny famarinana ako samy tsy maintsy ho lany kankana ihany dia ina zany dikany ina zany dikany ity fiainana ity nanandrana n'izao rehetrarehetra izao na mandehana ianareo amin'ny toriteny toko voalohany nanandrana ny rehetrarehetra izay azo andramany Solomona mba amaliana n'izay fanontaniana izay nitady fahaizana sy fahendrena izy ary tena nianatra ny oatra noho ny olona izay nianatra rehetra izy tsy haiko doktora Firy nananany toriteny toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo satria izay be fahendrena dia be alahelo ary izay mitombo fahalalana dia mitombo fahoriana ohatray ohatrany tsy nety le fahendrena mitady indray izy fa finaretana araka ny nofo ary tsy misy avita oatra azy zany anambady arivo izany tena tsy haiko hoe ahoana nataony tena marina fa aloha tsy hitranytsika fa hitantsika izy hoe nanao an'izay zavatra rehetrarehetra an'izay mahafinaritra ny nofo dia inona ny teneniny eo amin'ny toko faharoa andiny voalohany mpitoroteny toko faharoa andiny voalohany ahoana ny teneniny hoy zaho anakapo aoka mba izahako toetra amin'ny hafaliana ianao ka dia mifalia amin'ny fahitana ny fafinaretana kanjo inona ny teneniny zava-poana koa izany tsy nety koa le manambady be dehibe le misotro le mihinana tena ohatrany tsy mety inona indray ary andao any amin'ny asa indray ary andao any amin'ny asa indray andao tena hifototra amin'ny asa dia tena hiasa mafy dia hanana fananana be dehibe inona ny teneny eo amin'ny toko faharoa andiny faraiky ambin'ny folo kanefa nitodika aho nandinika ny asa rehetra nataony tanako sy ny fisasarana izay ny sasarako ka indreo maninona ozy zava-poana sy misavon-drivotra foana izany rehetra izany fa tsy nisy nahasoa taty amban'ny masoandro tokana foana zany le farany teny izay omeny ny zavatra rehetra ety ambony tany dia tsy nataon'Andriamanitra ahitana fahafampo tsy nataon'Andriamanitra ahitana fahafampo izay hoe izy Andriamanitra ihany no afaka manome an'ilay fahafampo izay tadiavintsika ao amin'ny ny zava-boaforona rehetrarehetra sy ireny zavatra rehetra izay sasarana ety ambanin'ny masoandro tiany
Andriamanitra isika ny tsy totika, tsy fantoka ny amin'ny zavatra ity ambany masoandro, fa hijery an'ilay tompo izay eo ambony masoandro sy namorona ny masoandro, izay hoe nametraka ny antony amin'izay zavatra rehetra izay natao. Araka ny fijerin'Andriamanitra dia hitantsika eo ny 1:1 dia ny zavatra rehetra dia mahasoa na hoe tsara amin'ny fotoanany. Ny zavatra rehetra dia hoe efa napetraka Andriamanitra ho zavatra tsara rehefa atao amin'ny fotoanany, rehefa atao araka ny sitrapony. Ary izay ny zavatra mitranga dia hoe rehefa manohitra an'izay lamina napetraka Andriamanitra izay ny olombelona dia lasa tsy manam-piadanana. Rehefa miasa isika rehefa tokony atory, ary rehefa matory isika ny toeram-piasana dia tsy manana fiadanana. Rehefa tsy arahantsika ilay lamina izay napetraka Andriamanitra na amin'ny fotoana izay tokony hanaovana ny zavatra rehetra, rehefa tsy manaiky isika fa izy no nametraka ny fotoana ary nametraka ny antony hitranga ny zavatra rehetra, rehefa tsy ekentsika fa izy no mampandalo antsika ny zavatra rehetrarehetra izay ampandalovina antsika ireny mba hahatonga antsika hiankina aminy sy tady ny fifaliantsika ao amin'ny irery ihany, na mbola tsy azontsika izany dia ho ampianariny antsika ilay lesona. Mandra-pahatonga antsika ho tonga saina fa ilay fiandrianan'Andriamanitra no tokony mibaiko ny fomba fampiasantsika ny fotoanantsika. Ilay fiandrianan'Andriamanitra no hahatonga antsika hita fa hoe raha miasa mafy amin'ny maizy azy ako dia ho tafavoaka ako. Fa Andriamanitra no manatanteraka izay zavatra rehetra tanterahana eo amin'ny fiainantsika amin'ny fotoanany. Koa ny fahafantarako an'izany, no ny fahafantarako fa hoe Andriamanitra no mametraka ny fotoana ary Andriamanitra no mametraka ny antony amin'ny zavatra rehetra dia tokony misy fiantraikany anankitelo ny amin'ny fijeriko izay zavatra mitranga izay zavatra izay. Fiantraikany anankitelo izay hitantsika eo amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 5:5 dia inona izy ireo? Ny voalohany amin'izany dia ny hoe mila tonga saina isika fa voafetra ary tsara izany. Ilay isika ilay hoe ilay voafetra angamba ny samy tonga saina amin'izany nareo. Ane? Tsy misy amintsika afaka manidina. Tsy misy amintsika ny afaka ny tsy matory mandritra ny 2 volana. Tsy misy amintsika ny afaka hanao mihoatra noho izay hery nomen'Andriamanitra antsika. Fa isika dia olona voafetra. Fa ilay zavatra izay tiako hoe ho raisintsika dia ilay hoe ilay Andriamanitra nanao antsika, ilay Andriamanitra izay tsy voafetra nanao antsika voafetra dia nanao izany satria izany no tsara indrindra ho antsika. Napetrany isika ary tena ninina taona hoe misy tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany. Nataony tsy hafantatra ny ho avy isika. Nataony hoe samy manana ny fanirianany mandrakizay ny olona rehetra, fa tsy tena mahafantatra ny fomba izay hatongavana amin'izany mandrakizay izany amin'ny antsipirian'ny olombelona. Isika rehetra dia voafetra satria tiany hoe ho ekentsika hoe tsy voatery hafantatra zavatra rehetra momba ny fiainako aho, fa mila matoky an'ilay Andriamanitra izay mahafantatra ny zavatra rehetra momba ny fiainako aho. Tsy mila miankina amin'ny fahendreko manokana aho, fa miankina amin'ilay Andriamanitra izay feno fahendrena. Tsy mila tena hoe hamono tena amin'ny fisasarana aho mba hoe hanamelomako ny tenako no ny fahafantarako fa ilay Andriamanitra no mpiay ahy. Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory ahako. Naroviana, tsy hanan-java-mahory ahako. Ny zavatra izay tiana ampianarin'Andriamanitra antsika dia hoe mila tonga saina isika fa voafetra ary tsara izany. Tiany isika na ny fezin'Andriamanitra ny zavatra vitantsika amin'ny herintsika, amin'ny fotoanantsika, amin'ny fahaizantsika mba hitodiantsika any aminy. Ary raha amin'ity lohahevitra izay resahantsika ity dia ny fezin'Andriamanitra, nasian'Andriamanitra fetra ny fotoana, hery
ary fahaizana izay anaovantsika ny asantsika mba hahafantsika mifantoka aminy sy amin'ny fianakaviantsika ihany koa, mba hahafantsika mifantoka aminy sy amin'ny fianakaviantsika ihany koa. Satria raha tsy niferan'izay dia inona nataontsika? Ino no nandanintsika ny fotoanantsika rehetra sa tsy zay? Any foana atsika satria te ho tafita eo amin'ny fiainana. Fa natisian'Andriamanitra fetra isika ary zavatra tsara izany. Fa tsy hoe izay fotsiny ihany koa fa mila nataon'Andriamanitra ary tiany Andriamanitra ho ankafizintsika ny fiainana izay nomeny antsika. Ny fiainana izay nomeny antsika. Izay no hitantsika eo amin'ny 12 sy 13. Fa hitantsika ihany koa any amin'ny mpitoriteny toko 7. Ndao vetivetika eo amin'ny toko 7 efa nivakiantsika tamin'ny maraina le izy. Fa ny 10 sy 7 sy 10 no tiako ho vakiana amintsika indray ny ao anatin'izany mpitoriteny toko 7 izay jereo tsara ne. Miravoravoa amin'ny vady malalanao amin'ny andronao rehetra mandalo foana izay efa nomeny anao aty ambany masoandro, dia andronao rehetra mandalo foana fa izany no anjaranao amin'ny andro iainanao sy amin'ny fisasarana izay sasaranao aty ambany masoandro. Dia avy eo ny andiny manaraka hoe ahoana? Izay rehetra azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao, fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana fahendrena any amin'ny fiainana tsy hita alianao. Jereo tsara nefa andiny anankiroa mifanaraka eo dia samy tononony izany hoe mankafy vady izany sy izany hoe manao ny asany faran'izay mafy izany. Dikan'izany tsy mifanohitra ireo, tsy mifaninana ireo amin'ny fijerin'Andriamanitra, fa samy tsy maintsy atao. Ary ny fomba izay ahafahanao manao an'izay zavatra izay dia raha tadidinao fa hoe samy fanomezana avy amin'Andriamanitra ireo zavatra anankiroa ireo. Samy fanomezana avy amin'Andriamanitra izay nataony ho ankafizinao ireo zavatra anankiroa ireo. Fa tsy hoe ny ray ihany, ka tsy hoe misy n'ilay anankiray izay tsy maintsy hoe atao dia ny ray tsy atao, fa samy tonoany ten'Andriamanitra izay zavatra izay. Kanefa misy ihany ny lara-pamena izay mbola ho andeha ho atongavantsika any farakely ihany. Fa ny tena marina dia mila matahotra mampianatra antsika ihany koa ny ten'Andriamanitra raha miverina amin'ny mpitoriteny toko 7 isika. Eo amin'ny 14 tapany faharoa dia miteny antsika fa hoe ka dia ataon'Andriamanitra matahotra eo imason'ny olona. Ian'izany hoe misy an'izay zavatra izay hoe ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia ny atonga antsika ankatony didiny, atonga antsika ankafiny fitahiana, ary atonga antsika atahotra azy amin'ny fomba izay anampiasantsika ny fotoanantsika. Ny fiainana ty dia fiainana mandalo. Ary izay ny mahatonga ny any amin'ny testamenta vaovao mamerimberina fa hoe tokony manana fahendrena isika, tsy mandeha tahaky ny adala fa mandeha tahaky ny Indro, ny Efesiana toko 5:5. Dia izay fahendrena izay, ny voaloham-pahendrena moa dia ninona? Ny fatahorana an'Andriamanitra. Fatahorana an'Andriamanitra. Koa atahory ilay Andriamanitra izay tompon'ny fotoana. Ampiasao an'izay manome voninahitra azy ny fotoana izay nomeny anao. Aza lanilaniana fa tadidio fa izy no nametraka ny fotoana sy ny antony izay tokony anaovana ny zavatra rehetra. Koa eo anatrehan'izay ahoana ary no tokony ho fijeriko ny asako sy ny fianakaviako. Eo anatrehan'izay ny zavatra nytenentsika izay dia zao: noferan'Andriamanitra ny fahaizako, ny heriko ary ny fotoanako amin'ny asa mba hanokanako fotoana ho an'ny fianakaviako. Efa nataon'Andriamanitra tao anatin'ilay nanaovany ahy mihitsiny izany, izany hoe tsy tokony hihoatra an'ireo arofanina izay napetrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainako ahako mba hahafahako ihany koa miaraka amin'ny fianakaviako. Tian'Andriamanitra ahako hankafiany fotoanako miaraka amin'ny fianakaviako sy ny fotoanako any ampiasana. Samy fanomezana avy amin'Andriamanitra izy ireo ary samy tokony ho ankafiziko. Tian'Andriamanitra nehoky ny fatahorana azy amin'ny alalan'ny fampiasako ny fotoanako araka ny tokony ho izy ny fiainako. Tian'Andriamanitra aho izany ny aneo ny fatahorako azy amin'ny alalan'ny fampiasako ny fotoanako araka ny tokony ho izy. Ny fotoanako izany dia tsy anahy. Efa voavidy ahako, efa azy ahako
dia tokony ampiasaiko amin'izay lahara-pamena ho azy ny fotoanako. Koa inary ny dingana fototra izay tokony arahantsika raha tokony hoe ahafahantsika mianatra ny andanja tsara ny fotoanantsika, ny ampiasan'ny fotoanantsika amina fomba izay manome voninahitra an'Andriamanitra. Voalohany indrindra, ary ity mety magaga ny ataovy lahara-pamena ny fianakavianao. Ataovy lahara-pamena ny fianakavianao. Raha le Matthieu, Marka sy Lioka teo dia ny Lioka ny marina. Ny fianakaviana no mandeha mialoha. Fa ny asanao dia fitaovana ahafahanao manompo ny fianakavianao, fa tsy ny asanao no tomponao. Ataovy lahara-pamena ny fianakaviana. Ary ny anaovanao an'izany dia mivavah mangataha amin'Andriamanitra mba omeny fahendrena ianao. Ary faharito, ataovy mazava fa lahara-pamena ho anao isan'andro izany fianakavianao izany. Koa noho izany eo ampanaovana an'izany dia dinio ny vidiny izany fanapa-kevitra izany. Misy vidiny izany fanapa-kevitra izany satria raha ataonao lahara-pamena ny fianakaviana dia inona ny dikan'izany? Tsy ataonao lahara-pamena ny inona? Ny asa. Dikan'izany misy fotoana any amin'ny asa izay tsy maintsy vonoana. Dikan'izany hoe mety misy kariera na hoe fandrosoana amin'ny asa izay tsy ho azonao. Fa na inona dia dinio foana fa hoe inona ilay tanjonao ao anatin'izay. Ary manana fandahara-potoana voafaritra mazava izay mifanaraka amin'io fanametrahanao lahara-pamena io. Mbola ho diniantsika eto izay zavatra izay fa hoe ataovy mandray anjara amin'ny fandraisana fanapa-kevin-dehibe ny fianakavianao. Raha izy marina ny lahara-pamena, tsy hoe ampafantarinao azy fotsiny fandahara-potoananao, fa mandray anjara anatin'izany izy. Miaraka mametraka ny fomba izay anampiasanareo ny fotoananareo ianareo. Miaraka manapaka anareo raha tokony hoe andray asa sa tsy andray asa. Araka n'le ohatra izay nomeny Indro antsika teo azafady, dia aleon'ny papany aza tsy niova asa, satria raha nanontany izy dia afa-po amin'le asa sy le toerana hipetrahany ny vady aman-janany, dia aleony tsy miala amin'izany, aleony mijanona teo amin'ny toerana io. Fa isika dia mila mianatra ny hoe mampiditra ao anatin'izany fandahara-potoana izany ny fotoana izay iarahantsika amin'ny vady aman-janantsika. Koa noho izany manomana fotoana ho an'ireo tranga manokana eo anivon'ny fiainam-pianakavianareo. Tsy haiko ny fankalazana fitsingerenana ny andro ny aterahan'ny zanakareo na ny vadinareo. Tena azo adino iny fa iny tena mampidi-doza raha adino. Raha hoe manana lalao ara-panatanjahantena na manana fampisehoana amin'ny sehatry ny mozika ny zanakareo, dia ampidiro anatin'ny fandahara-potoananareo. Ny fotoana iarahanareo iala sasatra amin'ny maha-fianakaviana dia aleva. Raha nareo anisan'le lehilahy le tsy naka congé nandritry ny 3 taona satria hosoloana vola, ajanona izay. Raha memenareo dia misy voakasika izay. Ny tompo miresaka aminareo. Bon, tohizintsika ty zavatra ty. Manomana fotoana ihany koa, tsy hoe ny amin'le tranga manokana ihany, fa manomana fotoana iarahana amin'izy ireo tsy tapaka ary matetika amin'ilay fiainana andavanandro. Ohatra, fotoam-bavaka sy famakiana baiboly isan'andro eo anivon'ny fianakaviana. Tsy manam-potoana ako fa mila averina rapitso le dossier. Izay dossier iverina eo fa aza tapahana iny. Fijerevana na hoe fanaovana fialam-boly miaraka, fiarahana amin'ny lalao isan-kerinandro ohatra sy ny sisa sy ny sisa. Reny fotoana reny izay tena hoe atsapan'ilay fianakaviana fa tena hoe kaizareo marina ny tena lahara-pamena. Satria misy amintsika lehilahy miteny amin'ny vava hoe tena enao ry vadiko, tena enao ny voalohany eo amin'ny fiainako, fa ho arenany amin'ny 5 fa manam-potoana ho anao ahako. Enao tena tiako indrindra eto ambony tany, fa afaka amin'ny herinandro ambony ve tsika vao miaraka, tsy manam-potoana mihitsy ny amin'ny herinandro ty. Sarotra be amin'izareo nino fa zareo ny lahara-pamena raha tsy izay ny atao, tsy izay. Koa noho izany
ataovy mandray anjara izy amin'ny fandraisana fanapa-kevin-dehibe eo amin'ny fiainam-pianakaviana reo ihany koa. Ataovy azon'izy ireo, ampio izy ireo matakatra ny fomba fijery ara-baiboly momba ny asa. Ataovy izy ireo atakatra fa hoe tena mila miasa tokoa ianao, ary mila miasa mafy, ary mila miasa tsara, ary tsy ataonao izany noho ny tsy fitiavanao azy ireo, fa ataonao izany satria anao te hanome voninahitra an'Andriamanitra ary te hamelona azy ireo. Ataovy tsy hankahala ny asanao ny vadinao. Ataovy mba tsy hisy ny fifaninanana eo amin'ny vadinao sy ny asanao, fa ho hitany tokoa fa tena zareo ny lahara-pamena, fa ny asa dia tsy maintsy ho ataonao. Ny asanao dia fitaovana izay entinao hanomezana voninahitra an'Andriamanitra sy hanompoana azy ireo. Ary ataovy fotoana voatokana ho an'ny fianakavianao ny fotoananao miaraka amin'izy ireo. Hoy izay fiteny izay hoe raha miaraka amin'izy ireo ianao dia miaraka amin'izy ireo 100 isan-jato. Pio ny telefona, mifantoka iray manontolo, fa tsy hoe mody miaraka eo dia vao manomboka hoe hiaraka isakafo dia midraso kely vetivety kely fa maneno kely indray ilay telefona, dia lasa indray miaraka aminy. Tadiava fotoana izay ahafahanareo miaraka misakafo. Ataovy mihitsy ny teneniny vady aman-janaka, indrindra reny zanaka amin'izao fotoana izao, tsy mahazo mitondra telefona na tablety any amin'izany rehefa miaraka misakafo, fa piana. Satria indraindray dia hoe samy mipetraka manodidina latabatra iray fa samy any anatin'ny Facebook ny any. Tsy fiarahana misakafo izany. Ary avelo any am-piasana fa aza entina mody ny asa. Ny problemanao rehetra any am-piasana, ny zavatra sasany mety hoe angalanao torohevitra amin'ny vadinao, fa aza atao ho vesary ny vadinao ny olanao rehetra any am-piasana. Fa mianara ny hoe mamela an'izay zavatra any am-piasana, ary mangala fotoana manokana ho anareo mivady, raha mpivady ianareo, satria izay no ahafahanao tena manatanteraka ny asanao. Tena tsy vitanao ny asanao na andeha hiasa adiny firy ianao raha tsy milamina ny tokantranonao. Afaka mame antoka an'izay ako satria ny Baiboly no miteny an'izany. Ny vavaka izay ataonao azy dia tsy henon'Andriamanitra. Izay ny tenen'i Petera 2:7-7. Raha tsy milamina ianao sy ny vadinao, tsy lamina ny asanao, ary tsy lamina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Iny ary ny tokony heverintsika eo anatrehan'izay zavatra rehetra izay. Ny voalohany dia izao hoe tsy misy kristianina afaka mahita fifandanjana tonga lafatra fa izay ny tanjona. Isika rehetra dia mbola samy mitady hoe hatraiza ary le tokony omena, le hoe le ampaham-potoana omena ny fianakaviana, hatraiza ny ampaham-potoana izay tokony omena ny asa sy ny andraikitra ny amin'ny mpiangonana sy ny sisa. Tena raha nanantena nareo omeko formule nareo androany, tena diso fanantenana nareo, satria tsy manana an'izany ahako. Fa ilay toe-po ny hikatsaka an'izay no tadiavin'Andriamanitra. Fa tsy satria tsy misy kristianina afaka ka tsy hoe voatery amin'ny fanatanterahana ny adidy ara-baiboly. Isika rehetra dia tsy maintsy natanteraka an'izay napetraka Andriamanitra ho tanterahantsika. Satria isika lehilahy dia natao olohany, dia isika nasaina ny amelona ny aro ary kolokolo ny fianakaviantsika. Ary tsisy afaka miala amin'izany isika. Tsisy afaka miteny hoe satria ny anahy be asa dia aloha le mikolokolo apetraka kely aloha. Fa samy tsy maintsy ho tanterahantsika ny andraikitra sy ny adidy izay napetraka tenin'Andriamanitra antsika. Ary tsy misy kristianina afaka amin'ny fianarana fianinana hoe ho afa-po amin'izay ananana. Timoty 1:9-9. Misy tombony lehibe ny toe-panaraka an'Andriamanitra momba ny fianinana. Tsy fiononana fa fianinana. Tsy mitovy izany. Le fiononana le hoe inona moa ny azoko atao, fa izay moa ny eo, fa dia io izany le vadiko, inona moa ny azoko atao, io izany le asako, dia inona moa ny azoko atao. Fiononana zany. Ny fianinana dia hoe io ny fanomezana avy amin'Andriamanitra ho afa-po amin'io ahako. Na manana na tsy manana ahako, na nona na voky hoy Paoly.
dia fa nianatrako no hifaly satria mavita ny zavatra rehetra ako amin'ilay tompo izay mampahery ahy. Izay ny tena dikan'iny andininy iny. Ny ahafahanao miaina anatin'ny fianinana na inona ny ananan'ny fianakavianao. Satria indraindray isika ny te hiasa mafy satria te ampitombo an'ilay fari-piainana sa tsy izay, dia tsy mahay mianina, tsy mahay afa-po amin'ilay ananana, fa lasa mitady mihoatra foana eo amin'ny fiainana. Tsy mety ampy mihitsy ny poketra amin'ny madama. Fa tena mila mbola miasa mafimafy fa mitady an'ilay poketra anankiray manokana iny izy. Mila mianatra isika fa mifezin'Andriamanitra isika no ny antony, satria izay ilay faefatra dia zao hoe tsy misy olona nomen'Andriamanitra mihoatra noho ny 420 ora anatin'ny andro iray. Sanareo manana zay. Dia dikan'izany zay zavatra rehetra nasainy hoe ho tanterahany dia tsy maintsy tanterahantsika ao anatin'ireo 420 ora ireo, fa tsisy manana, tsisy afaka manao fangatana hoe ianao ve afaka ampiana kely azafady. Fa tena ao anatin'ny fahendreniny ny Andriamanitra no nametra n'ireny zavatra ireny mba hahatonga antsika hiankina aminy. Anatin'ny herinandro zany raha tokantsika ny lahady ho azy dia manana 420 ora isika. Eninandro, mahay matematika daholo 420 ora. Ao anatin'ireo ora ireo isika ny tokony miala sasatra, miasa, milalao, mikarakara fianakaviana, mampianatra zanaka sy ny sisa. Ary tsapanareo ve ao anatin'izany fa tena mila fahendrena be isika ny amin'ny fomba izay ampiasantsika n'ireo ora vitsy ananantsika ireo. Raha lany any amin'ny resaka fialamboly, raha lany any amin'ny ny fahitalavitra, ny tranokala ary ny tambajotra ara-sosiala ny fotoanam-pianakaviananareo, dia lasa miaina ihany ny fotoananareo, dia lasa miaina ny fotoana izay ranareo amin'ny fianakaviana. Raha lany any amin'ny asa ihany koa izany fotoana izany, dia miaina ny fotoana izay ranareo amin'ny fianakaviana. Dia lasa tsy manatanteraka n'ilay hitantsika tany amin'ny toriteny toko 7:5 isika, le hoe tena ho raisiko fanomezana avy amin'Andriamanitra ny vady aman-janako, ary sehatra izay ahafahako manome voninahitra azy sy hitady an'izay hahatonga anako ho tovy amin'ny zanaka. Koa noho izany tena mangataha amin'Andriamanitra fa Andriamanitra anie no hanome antsika tsirairay avy hery sy fahendrena mba hankalazantsika ny anarany amin'ny iainantsika, ny fiainantsika ray manontolo amin'izany hoe fitadiavana ny fanomezam-boninahitra azy izany, ka hanomana ny tenantsika sy ny fianakaviantsika ho amin'ny fonenantsika mandrakizay isika. Ilay fitovizana amin'ny Kristy no mbola tanjona, ka aoka isika nanafijery ara-baiboly an'izany fandanjana ny asa sy ny fianakaviana izany, ka apetrakitsika ho lara-pamena foana ny fianakaviana, fa ny asa dia fitaovana ahafahantsika manome voninahitra azy sy manompo ny fianakaviantsika. Amen.